Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanena no iarabanantsika tratra ity zoma faharoa ny volana may ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika boky ny mpitsara toko fahaenina, mpitsara toko fahaenina andiny fa 3:30 ka hatramin'ny fa 70. Mpitsara toko fahaenina andiny fa 3:30 ka hatramin'ny fa 70. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary midianina rehetra sy ny amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory dia nihitaka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Anotsodrin'ny fanahin'i Jehovah Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivorona naraka azy Nabezerita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manaserety izy dia nivorona naraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary ny Naftaly izy dia niakatra ny tsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetrako eo amin'ny famoloana ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany ny lena ny anto fa maina ny tany rehetra dia ho fantatro fa ny tanako no amonjenao ny Israely ary arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany. Fa ny fomaraina koa izy ka nofiaza ny volon'ondry ary nisy ranon'anto eran'ny lovia. Ary koa Gideona tamin'Andriamanitra: aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao, fa iteny izao indray mandeha izao monja. Aoka mba izahako izao indray mandeha izao indray monja ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa ho lenan'ny anto. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny aliny ka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny anto. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vanim-potoana sarotra teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely ry havako ny vanim-potoana ny mpitsara 400 taona teo eo no naharetany vanim-potoana ny mpitsara, izany hoe tany elanelan'ny nitondran'i Josoa sy Saoly mpanjaka dia naharitra 400 taona. Lava be zany vanim-potoana zany. Ary zany hoe manomboka manodidididina ny taona firy re zany 500 ano any nanoloan'i Kristy ka hatraty amin'ny taona 50 aty zany na manodidina 50 eo aty aorianany alohan'i Kristy. Alohan'i Kristy moa ny tantara mazava ho azy. Ary tamin'ny vanim-potoana 400 taona manodidididina kely io zany dia azo lazaina hoe vanim-potoana izay sarotra satria tsy mbola tena tafaray tanteraka lay foko 12 no entin'ny Mosesy sy Josoa nita ny ranomasina mena, nita ny ranon'ny Jordana, dia tsy mbola tena tafaray. Mbola indraindray aza mbola mifanafika, mbola miady, mifampiala, mifankahala. Ireo nandritra ny 400 taona. Lay 400 dia tsy hoe isaky sendrasendra akory, 400, ny 40 no ny 10 am'izay vanim-potoana niainana tany anefitra ialavan'ny vanim-potoana ny zana toetra koa io vanim-potoana nampiraisana ny fireneny Israely io. Tsy hoe mora akory ny hoe mampiray firenena anankiray, tsy zavatra tonga ho azy zany, fa misy fizahantsoetra, misy ary matetika ny fizahantsoetra na ny zavatsarotra dia fitaovana hoentin'Andriamanitra mampiray sy mampiombona bebe kokoa ny fiarahamonina na ny fiangonana na ny firenena. Misy fizahantsoetra mety mampisaraka rehefa fakam-panahy moa zany mampisaraka rehefa tsy miambina ny mpiarabelona na ny mpino, fa rehefa ao anatin'ny fizahantsoetra kosa ka mijoro tsara amin'ny finoana dia manjary fizahantsoetra mampiombona, fizahantsoetra mampiray. Izay no azo ilazana ny hoe 400 taona izay nandalovan'ny zanak'Israely ny vanim-potoanan'ny mpitsara. Izay io tsika teo hoe ny zarazara be ihany tsy miombona tamin'izany fotoana izany moa ny azo lazaina ho zavatra nampiray azy ireo nge dia ny fivavahany. Ny fivavahana no niombonana izy ireo sy ilay hoe taranaka Abrahama.
lay mahatararaky Abrahama azy ny fototra tena tsaroana izy ireo ho nampiombona azy fa indridridrindra ny finoanan'Andriamanitra ho nanafaka azy niainga avy tany Egypta tonga eo amin'ny toerana zay ambara ho tany Kanana io dia eo zany no azo lazaina hoe tsaroana izy ireo mandrakariva ny nampiombona azy ny tabernakely izay manambara ny fanatrehan'Andriamanitra zany ho nampiombona ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoanan'ny mpitsara io zay na izany aza vanim-potoana nandarovana fizahan-toetra vanim-potoana zay nampiombonan'Andriamanitra azy bebe kokoa sangy vanim-potoana nisy fahavaloko vanim-potoana be fahavalo ny Amalekita eto amin'ity mpitsara toko faheniny ity de ny Amalekita sy ny Midianina no fahavalo ny zanak'Israely dia ao anatin'izany ataontsika hoe vanim-potoana sarotra zany de mbola betsaka ny fahavalo ary mbola manota matetika ihany koa ny zanak'Israely amin'ny vanim-potoanany mpitsara manota matetika rehefa manota de kapohan'Andriamanitra de afasan'Andriamanitra fahavalo de mibebaka amin'Andriamanitra ary rehefa mibebaka amin'Andriamanitra de alefahana anirahan'Andriamanitra mpitsara na mpamonjy azy dia milamina ny tany de rehefa milamina ny tany de adininy indray Andriamanitra de miala amin'Andriamanitra indray izy de andeha anirahan'Andriamanitra firenena na fahavalo hanitsy azy de mitodika amin'Andriamanitra indray rehefa anatin'ny fangiry firiana dia anirahan'Andriamanitra mpitsara indray mamonjy azy de vovonjy izy de milamina indray ny tany de miataka amin'Andriamanitra indray izy rehefa milamindamina kely araky ny hitantsika amin'ity boky mpitsara ity de teo amin'ny 7 taona teo no nilamina ny tany dia niverina nanota indray ny zanak'Israely arak'izay hita amin'ny teatarany Gibeona ity fa inona no ambaran'ilay inona no afatra ara-panahy ambaran'ny tantaran'ny Gideona amin'ity toko fahatelo andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo amin'ny toko fahaenina ity Gideona no mpitsara atson'Andriamanitra eto mpitsara zay tao anatin'ny fizalasalana mpitsara zay niteny hoe za mo iza za no ambany indrindra ny foko de avy amin'ny fokon'ny Manase ny foko kely indrindra za ve no fidinao amonjy ny zanak'Israely ao anatin'ny herisetra ny Midianina ao anatin'ny herisetra ny Amalekita lay mpitsara be fisalasalana lay mpitsara zay tsotra indrindra lay mpitsara zay na tsy ahavitany tsy nahavitana inona zay ity mpitsara toko fahaenina ity dia mpitsara be fisalasalana mpitsara tsy nahatoky tena tsy nahatoky koa aza ny fitiavan'Andriamanitra no nantsoin'Andriamanitra io fisalasalana io mantsy anankiroa no aterany na izy miteraka fahalainana ny fisalasalana de miteraka fahalainana hoe misisika ao ambadiky ny fahalainana ao ambadiky ny fisalasalana ny fahalainana hoe fa tsy vity io ohatra mampatsiaro antsika ny boky Noabolana le tenin'ny boky Noabolana Andriamaka manao hoe isaky ny andeha ny kamo dia mirahina ny kamo na ampanaovana zavatra ny kamo de zao miteny foana izy manao hoe misy liona ao tokotany ao misy liona ao amin'ny arabe ao de hoanin'le liona tsy misy le liona fa firon'ny sainy ny tiany boky Noabolana tenena manao hoe ny kamo de mahita zavatra hoentina mandresy lahatra ny akamona mahita prétexte hono ireo miteny frantsay mandrakariva mahita zavatra anazavana mandrakariva ny akamona hoe misy liona ao ka de aleo aloha tsy anao niny ary betsaka ny olo zay kamo de mahita liona hoe ka io ve ety ny toetrandro ve afahana mamboly ny vidin-javatra lafo ny masom-boly tsy misy be de be ny olona zay ataontsika hoe mahita liona mandrakariva na mamorona liona mazava ho azy mamorona liona mba tsy hanaovana na inona mamorona liona ao an-tsaina mba tsy hanaovana zay zavatra tokony atao de ohatsika hoe ny fisalasalana mandrakariva dia manjary miteraka akamona miteraka fahalainana fa ny faharoa miteraka ny fisalasalana ny fisalasalana koa rehefa tena be loatra ny fisalasalana de manjary miteraka tahotra ka tsy havitanana inona ndray miteraka akamona fa ny ray miteraka tahotra de tsy ahafahana manao na inona dia eto i Gideona dia ny salasala ahoana moa zany Andriamanitra no avitako an'io zange madinika kely zange mahantra iza no miaino iza no anaraka za tantsaha tambany vohatra dia nandray tsika rehefa malala amin'ny zavatra asain'Andriamanitra ataotsika
dia misalasala tahaka zany misalasala ary misalasalatsika satria tsy Andriamanitra no hitatsika fa misalasalatsika satria ny toerana misy atsika na ny fahantratsika na ny fahalementsika no hitatsika ary io aloha de tsorona fa tsy Gideona ihany tantaran'ny Gideona sy tantaran'ny Gideona rery fa tantarantsika rehetra koa Mosesy ary ngebra nanao an'izany Mosesy nanao an'izany ahoana moa za olona hafa irahana hitatsika amin'ny Exodus toko faefatra Mosesy nanao na Isaia ampaminana ary nge mbola nanao zany koa hoe ahoana ary ty lehilahy maloto molotro ty ve ny rahainao Jeremia mpaminany mbola niteny hoe de za tanora kely tiako ve Andriamanitra no irahainao be dehibe ny tahaka zany hoe matetika rehefa mifanojo amin'ny zavatra tian'Andriamanitra atao isika de ny tsapatsika dia mahatsinitsinina atsika ty tsapatsika ny fahalebiazan'Andriamanitra dia zavatra mety ho hitranga mandrakariva amin'ny fiainantsika raha miantson'Andriamanitra asain'Andriamanitra ataotsika raha ny fahakelezantsika saingy tsy tokony ho fonja tsy tokony ho mamatotra atsika ny fahatsapatsika ny tenatsika ho kely eo anoloan'ilay asan'Andriamanitra tsarotsika tsara fanahy Maria aza manoloana rehefa niteneniny anjely manao hoe ianao dia anananaka de Maria hoe ahoana koa ny ahavitany zany ahoana ny aposibla an'izany zary tsy mahalalala zany hoe io dia mety mpitranga mandrakariva amin'ny olona zay antsoin'Andriamanitra ary zay mihitsy aza ny antsoina hoe antson'Andriamanitra ny antson'Andriamanitra de tsy miantefa amin'ny olona tsisy kianina ny antson'Andriamanitra de tsy miantefa amin'ny olona hoe masina sy marina tsisy pentina tsy zany ny antson'Andriamanitra tsy antson'Andriamanitra izy raha izay fa satria anjely no manana zany toetra zany fa ny olombelona mpanota fa ny antson'Andriamanitra de miantefa amin'ny olona mpanota miantefa amin'ny olona zay tsy tanteraka ary miantefa amin'ny olona mety ho be fisalasalana mihitsy ara tahaka andry Petera dia mety ho miantefa amiko sy aminao zany antson'Andriamanitra zany tsika lay be fisalasalana saingy zao io fisalasalana ao anatintsika io de tsy tokony hiazona ny fanoloran-tenantsika tsy tokony ho vato misakana ny fandrosoantsika amin'ny asa zay ampanaovin'Andriamanitra antsika tahak'izay nitranga tamin'ny Gideona inona nitranga tamin'ny Gideona ndresen'Andriamanitra lahady Gideona nanaiky ho fiasana ataon'Andriamanitra Gideona ary nitady famantarana eto Gideona tady famantarana Gideona ny teto am-pelatanantsika ity famantarana voalohany zany dia ny fiezahan'ny Gideona tam'izay sainy mitsoka anjomary atsika amin'ny andininy fa telo amby telopolo mitsoka anjomary izy ny telo amby telopolo efatra amby telopolo zany hoe nakanamana izy ary niezaky izy zany hoe amin'ny fotoana zay mety ho mampisalasala anao de zao zava-dehibe ny anananao ny fisokafanao aloha amin'ny namanao amin'ny mpianakavy ny finoana rehefa misalasala anao de zao de aza mandositra ny fiangonana rehefa ohatra ka misy fisalasalana rehefa misy zavatra ataotsika hoe asa tian'Andriamanitra atao rehefa misy ka ilanao ataotsika fampahirezana de zao mieza manatona ny fiangonana mieza manatona ny fianakaviana mieza miresaka amin'ny olona tianao tsofo ny anjomara zany hoe ataovy mafy ny antsonao de anatona anao ny olona zay anaiky ho sakaizanao anatona anao ny olona zay anaiky hifanampy aminao tiany boky misakatena de zao manao hoe zava-dehibe ny namana zava-dehibe ny fianakaviana zava-dehibe ny mpiray tanindrazana zava-dehibe ny mpiray finoana de tonga nanatona daholo ireo karazan'olona reo ary nao zay ataotsika hoe tahaky ny fokony zay resahantsika reo tahaky ny fokony Abizerita zay foko io ihany na de zay mety hoventsika hoe olona tsy de tena mety ho tianao aza na mety ho dia rehefa tonga ny fotoana zay tian'Andriamanitra anatanteranao zavatra de tonga izy ireny mety ho manampy anao araka ny teny Zotra Masina hoe rehefa sitrapon'Andriamanitra na de ny fahavalonao aza de ampiavaniny aminao zava-dehibe zany le hoe na de tao anatin'ny fisalasalana ary Gideona de zao nandroso ihany izy nitsofony ihany ny anjomara niezaka ihany izy satria ndraindray tsy fisalasalana ny azona azy tsy androso lay fisalasalana fa fisalasalana te hamantatra hoe atraiza ny herin'Andriamanitra hitahiny atraiza ny asan'Andriamanitra zay le tenenin'ny tompo mandrakariva tenenin'ny tompoko io tamin'ny Paoly manao hoe ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena zany re afaka malala aza misalasala na de anatin'ny fisalasalana ary anao de zao
mieza mandrakarivo tsofy ihany ny anjomara ampiakaro ihany ny vavaka na de anatin'ny fisalasalana akaro ny vavaka ao anatin'ny fisalasalana akaro ny fiderana sy ny fisaoranan'Andriamanitra ao anatin'ny fisalasalana atsony meteza hiara-miasa amin'ny olona ao anatin'ny fisalasalana misokafa amin'ny hafa misokafa amin'ny manodidina anao na de ao anatin'ny fisalasalana. Fandikana faharoa de zao tiany Gideona hiala tanteraka io fisalasalana io de nitady famantarana izy. De izy manao hoe zao no izy Andriamanitra ity misy volon'ondry de Gideona moa tatsaha pio mpamboly de ity misy volon'ondry ka izao apetraka eo amin'ny toerana io ty apetraka amin'ity famolona ty ka izao raha ohatra ity volon'ondry ty apetraka amin'ny alina zany ka raha ohatra ka ity volon'ondry ty amin'ny alina ka tonga rapitso maraina ka ny volon'ondry ihany no manto fa ny tany manodidina azy kosa maina de ino aho fa irahinao zany hoe milatsaka ny ranonando de milatsaka amin'ny volon'ondry ihany fa tsy hilatsaka mihitsy amin'ny tany maina ny tany de izao mino anao a tonga marainy Gideona jereny tokoa ny tany maina manodidina fa ny volon'ondry mando ny fiazany dia misy rano ray lovia de lasa nieritreritra izy ampy ve zany famantarana zany sa tsy ampy tonga ihany le fisalasalana ary sao de mba maina kosa sao de mba nilatsaka tamin'ny tany sao de mba nilatsaka ihany ny ranonando ka zao efa maina kosa ny tany zay no natonga an'io satria ny tany mifoka rano de sao de mba tsy famantarana azy aleo avadika Andriamanitra izy mifona aminao fa aleo avadika fa izao ndray ary aokandray ny tany no mando fa ny volon'ondry maina zay ngamba ny tena izy Andriamanitra dia tonga indray ny alina tonga ny maraina jereny Gideona io fa ny tany rehetra indray mando be fa le volon'ondry maina nino Gideona inona moa ifamantarana io ravako malala inona ifamantarana io inona ny sary ny ifamantarana io de sarin'i Jesosy Kristy tompo io volon'ondry io famantarana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo io lay hoe inona moa dikan'lay hoe raha jerentsika eo amin'ny Jesosy Kristy tompo inona moa le hoe ny volon'ondry ihany ny lena fa ny tany maina tsy inona tsy akory lay hoe ny volon'ondry ihany ny lena ary dia feno rano ny fiazana ny rano ray lovia inona moa io le fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana io le fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana io lay hoe fahatezeran'Andriamanitra na ny maromana koa de niatra irery tamin'ilay volon'ondry zany na tamin'ny Jesosy lay fahatezeran'Andriamanitra de niatra tamin'i Jesosy ka latsaka mihitsy ny rano zany hoe lay famantarana voalohany de zao milaza ny fahafatesan'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana milaza ny fangiry firian'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana milaza ny fahalatsahan'ny ny rano tao amin'ny hazo fijaliana ary lay famantarana faharoa hoe napetraka indray le volon'ondry de izao manodidina indray kosa nanjary mando fa izao ny volon'ondry ihany maina milaza n'inona indray iny ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zay nanjary fitahiana ho an'ny tany rehetra nanjary mando ny tany rehetra nahavokatra ny tany rehetra rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy de nanjary nitondra fahavokarana ho an'ny tany nitondra vokatra nitondra fahasoavana ho an'ny tany rehetra afaka malala ny famantarany Gideona zany de tsy hoe famantarana ve famantarana fa tsy inona tsy akory famantarana maneho an' Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matoantsika de tahaka izany koa afaka malala ny famantarana zany de zao tsy voatery hitady famantarana hafa intsony ianao ao anatin'ny fisalasalanao io aza mitady famantarana hafa intsony fa ny famantarana omen'ny tomponao de zao velona ny zanany ho anao famantarana ny tomponao omen'ny tomponao zao ny hazo fijaliany Kristy de zao matoki fa efa maty ho anao Jesosy matoki fa efa namela ny helokao Andriamanitra matoki fa hiandany aminao Andriamanitra matoki fa ombanao ary hampandresy anao dia zava-dehibe afaka malala ny hatsapanao fa ny famantarana de efa omen'ny tompo anao de aza misalasala intsony ary amin'izay asa tian'Andriamanitra hampanaovina anao na amin'ny ara-panahy io enivon'ny fiangonana aza misalasala fa efa velona Jesosy mombanao Jesosy efa nanome famantarana ny tompo fa hiandany aminao izy na koa amin'izay mety andraikitra tazonao amin'ny tontolo andro ity de zao aza misalasala mino fa Jesosy tianao mino fa Jesosy mombanao mino fa Jesosy hampahavokatra ny asanao ary amin'izay mety andraikitra kasanao de zao aza kivy amin'ny fahalemenao aza kivy amin'izay mety ho toerana misy ianao fa zao lehibe lavitra noho zany rehetra zany ny fahasoavan'Andriamanitra de matoki ara
ny fahasoavan'Andriamanitra zay miantso anao fa ombanao izy. Ivavaksika. Tompo misaotranao zay noho ny amin'ny toko izay omenao anay amin'ity maraina ity, ahafahanay matsiaro fa ny fahalemenay, ny fisalasalanay, ny tahotra ty anatinay de fa resiny ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tomponay. Dia aza velanao olona mora kivy zay, olona mora resy, olona mora ketraka, fa ataovy mahita ny hery ny fahasoavanao noho ny hazo fijalian'i Jesosy zanakao. Da iny tontolo andronay nio Jesosy, ho tontolo andro ahitana fifaliana sy fombiazana. Da iny tontolo andronay mba tontolo anjakan'ny fahasoavanao. Meo anay ny herim-po sy ny herin-tsaina. Atsiary fa zava-dehibe aminay ny mpiara-belona aminay, zava-dehibe aminay ny namanay, ary indrindra zava-dehibe aminay ny finoanan'i Jesosy Kristy tomponay zay fiasana mpamonjena aty anatinay. Dia eo anay ny fahasalamana, ny herin-tanjaka, ny fifaliana mamakivaky ity tontolo andro ity. Misaotra Jesosy fa afaka manankina ny fiainanay mandrakariva eo ampelantananao zay ary mahatoky fa ataonao ompandresy tahaka ny Gideona. Misaotra Tompo, anaranao Jesosy. Amen.